Nandraisany maro raha vantany vao nahita afaka andro kristian izay sombamboaka ny mahajanga voalaza fa nisy nisambotra tamin'ity androandroany maraina ity noho ny disadisa izay nisy teo amin'ny sidady izay isany manamboninahitra ao mahajanga ao ihany koa noho ny firehana arapolitika izay tsy mitovy no antony nahatonga an'izany disadisa izany. Vokatra izay dia nosamboriny mpitandro filaminana afaka andro kristian ary notazomina any amin'ny centre de recherche criminelle ao mahajanga ao moa ny tenany taorian'izay fisamborana izay. Ka nipitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araky ny natsipoko tariam-piandohana dia hiompana amin'ny mahakasika ny hoe inona marina no zavatra tena nisy tao mahajanga tao no nahatonga aniny disadisa izay hitantsika amina video miparitaka etsiro teo amin'ny afaka andro kristian izay sombamboaka voafidy tao mahajanga voalohany sy candidat dadi izay candidat ben'ny tanàna ao mahajanga ao tamin'iny andro omaly iny izay tena niteraka resabe mo raha vantany vao nahita an'izay video niparitaka izay. Tsy mbola fantatra mazava mo no tena antony nahatonga an'izay disadisa izay nisy teo amin'ny afaka andro kristian sy candidat dadi tao mahajanga izay. Fa ny zavatra hita fotsiny dia somary nafampana ny famalina izay nisy teo amin'izy roa lahy. Raha ny hita tao anatin'ilay assistance video izay niparitaka ny mahakasika ny afaka andro kristian ao mahajanga sy ny témoignage n'ireo nanatry maso dia tsy nikasy tanana any dadi i afaka andro kristian, tsy nikasy tanana afaka andro kristian ihany koa i dadi. Samy ny fanao taimbava mahakasika ny fanontaniana hoe iza ilay olona voamenasy izy mitsam. Dadi mivazavaza etsy andaniny ary nilaza fa zaho azatrero aminao. Altercation réciproque re izy raha ny hita tao anatin'ilay video hatrany. Fa ilay bandy manao t-shirt camouflé tenue de combat no nanao faussage any dadi izay nifikitra tamin'ny tongotry ny afaka andro kristian rehefa nienjera. Ary ilay bandy nanao orange kosa no mikravaty any afaka andro kristian ka izay ihany koa no nahatonga ny fienjerany afaka andro kristian. Raha ny video no jerena hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia hita fa samy nisy nampienjera na i afaka andro kristian na i dadi ka noho izany dia tokony samy nosamborona izy roa lahy ireo raha toa ka isambotra ihany ny mpitandro ny filaminana araky ny nambaran'ny olona nanatry maso an'izany rehetra izany satria tsy misy tamin'izy roa lahy no ny fampikasotanana fa tokony ireo olona izay miniany kasotanana no nosamboriny ny mpitandro ny filaminana. Tsy izany anefa ny zava-misy teny an-toerana fa i afaka andro kristian no nisamboriny ny mpitandro ny filaminana marobe izay tena nitangorona ny sambotra azy mihitsy tahaka andeha sambotra an'ireny jiolahy izay tena jiolahy raindahany ireny no nisamborana an'ity solombavamboaka voafidy tao mahajanga voalohany ity ary avetrany no entina tany amin'izay centre de recherche criminelle izay mba hatao andromaso sy hanaovana fanadihadiana mahakasika ny zavatra tena misy marina nandritra izay famalina nisy teo amin'izy roa lahy izay. Samy niezaka naneho ny heviny moa ny rehetra manoloana an'izay fisamborana any afaka andro kristian izay ary isany tena mba naneho ny heviny mahakasika an'izany ihany koa ireo mpiaradia aminy sy ireo rehetra izay mpanohitra ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao satria ny famalina arapolitika raha toaka ambava fotsiny dia zavatra efa matetiky hita foana izay ary matetiky pitranga izay ary rehefa tsy nisy ny fampikasihan-tanana teo amin'ireo roa voalazanarina ireo dia tsy tokony ho hisy loatra izay fisamborana izay fa tokony ireo olona izay miniany kasitarana ireo no nisamborana nandritra izay fifanjevona kely izay nisy teo amin'ny dadi sy afaka andro kristian izay.
fa io moa zany misy foana ilay hoe tsy azo kitihana Iran fa rehefa mikitika an Iran dia avy hatrany dia samboriny mpitandro ny filaminana. Maro ihany koa ny olona izay nahita an'iny vidéo iny no mitsikira avy hatrany ary milaza fa hoe izany ka tena comédie indray no ataon'ireto olona mpanao politika kalaza ireto dia ny zavatra tena mahamenatra no hita mibaribary sy miparitaka etsy sy eroa. Ny olona izay tokony ho atao modely sy fitaratra eny anivon'ny fiarahamonina indray no misaredala ao anaty tambazotra Facebook ao amin'izay ady kely toy ny ankizikely izay manao ady farimbona tahaka ny hita tamin'ireny fahazazana fony mbola kely ireny no hita amin'ireto olona izay nirotsaka fidina ary olona izay manana ny hajany sy manana ny toerana misy azy ireto ka toa tsy mendrika azy ireo ihany izay vidéo miparitaka etsy sy eroa izay fa maneho ny tsy fahamatorana eo amin'ny lafin'ny fiainana ara-piarahamonina no hita nandritra izay vidéo izay. Ahoana no atao hampivoatra any ity Madagasikara ity satria ireo olona izay lohandohan'ny mpisorona no manao adalana tahaka an'izao. Rariny sitsiny ihany raha toaka latsaka ankady ny firenena satria ireo olona izay tokony ho atao fitaratra sy modely indray no misaredala ka lasa manome fitaratra ratsy ho an'ireo tanora sy ho eny anivon'ny fiarahamonina ny trangan-javatra tahaka an'itony. Mbola misy olon-dehibe ve ao Mahajanga ao? Izay no fanontaniana apetraky ny besin'ny maro raha vantany vao nahita an'iny sarisarinady izay nisy ary nahitana ny faharatrany candidat dady iny satria mantsy araky ny voalazan'ny Ntaolo hatrany ny tany misy olobe dia tsy miady zaza fa matoa miady ny zaza dia mety tsy misy olobe izany. Ekena fa samby te ho lany avokoa ny candidat rehetra satria mamy izany lany izany rehefa misy ny fifidianana fa kosa na dia eo aza izay fitiavan-tseza sy voninahitra izay dia tsy tokony hanalbarakatena tahaka an'ireny fa lasa manimba ny image eny anivon'ny fiarahamonina ny mahita an'izay saredala sy fahavezan-tena izay ataon'ireo candidat izay isany be mpiandrandra eny anivon'ny fiarahamonina izay. Fa amin'izao vanim-potoana ny fivoarana izao tokony efa samy hivoatra avokoa sy ho tonga saina avokoa ny tsirairay fa tsy izay resaka ady izay akory no entina hamaha olana eny anivon'ny fiarahamonina sy olana izay tena miantraika amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny fa ny fampiresahana andatabatra boribory tahaka an'ireo olona izay efa tena mivoatra no tokony ho hita eo amin'ireo candidat sy ireo olom-boafidy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ka izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lahy sy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa naisan'andro ito. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.